Eva fibeazana miaina sy mity. Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy akafaliana indray no iarahana antsika amin'izao alakamisy fahasivy ny volana aprily taona 2024 izao araka izay feokira izay toy ny mahazatra antsika fandarana Eva fibeazana miaina sy mity indray no misy antsika amin'izao ora sy fotoana anaranao ny onjam-peo ny radio Don Bosco zao anjarana manitana ny fandarana Bruno Rakotomalala ny teknisiana mampita amintsika ny onjam-peo ny anivon'ny toerana anaranao ny onjam-peo na iza onjam-peo na iza misy anao amin'izao fotoana izao dia ndao toloranay ny arahaba omba ampirarintso feno tanteraka isika amin'izao fandarana Eva izao dia izay manasa antsika mpitiavana be aza misaraka amin'ny onjam-peo aza misaraka indrindra ihany koa amin'ny fandarana Eva hasaina ianareo ifampizara izay mahasoso ny mahafinaritra indrindra ny fanabeazana izay atao anatin'ity fandarana ity dia toy ny mahazatra misy lohahevitra foana ifampizarana eto amin'ity fandarana ity fa lohahevitra mandritra ny taona dia nosafidiana manokana ny hoe hoan'ny ho avy mendrika kokoa fa androany kosa lohahevitra nosafidiana mpitana izay fanabeazana izay dia mifototra amin'ny hoe manoloana ny sakana ndao anangana firaisan-kina vaovao manoloana ny sakana ndao anangana firaisan-kina vaovao dia izay no ao ampidirantsika ny vahiny mpiara-manolotra ny fandaharana miaraka amintsika eto ny fifakry national zany hoe solitena avy amin'ny fifakry national miaraka amintsika eto akavisy akavanana Itaina sy Wilfred miarahaba anareo miarahaba anjara ary misaotra betsaka nanome fitenenana faly tokoa izay solitena avy atao amin'ny bureau national ny fifakry miarahaba anareo mpiaino ny fandarana Eva na ny eto toerana izany na ny any ampitan-dranomasina miarahaba ihany koa satria mbola atao hoe tsy tara zany na vita soa ny paka 2026 engany ny fitsanganan'ny Kristy iny ho velona ao am-potsika tsirairay avy ary hitondra fitiavana fiadanana ary fanatenana vaovao ho amin'ny fiainantsika faly miarahaba anao koa injara dia mankasitraka ny RDB nandray anay solitena ny fifakry national mamerina ny arahaba omba ampirarintsoa ho an'ny teknisianina antsika rehetrarehetra ny mpanaraka ny fandarana Eva na ny eto toerana na ny ampitan-dranomasina araka ny teneny Wilfred teo dia mirary soa mpiaino rehetrarehetra dia mba samy hotahin'Andriamanitra ny isika samy hatratra ny tanjona izay kasaitsika hotratrarina amin'ity taon'ity mba ahita ho avy mendrika kokoa ahita ho avy mendrika kokoa zay le lohahevitra mandritra ny taona amafisina moa zany zay hoe afaliana hoentin'ny paka izay no irariana amintsika rehetrarehetra dia miaraka amin'izareo zany sika ifampizara izay lohahevitra zay hoe ndao manoloana ny sakana ndao anangana firaisan-kina na tontolo vaovao hitoditra kely aminao aloha izay namana Bruno asio feokira kely alohan'ny dirantsika amin'ny tapany voalohany fandarana
mialohan'ny tena hoe fifampizarana mahakasika ity loha hevitra ny safidina ity dia averiko kely laharana ifandraisanareo aminay tony mahazatra hatrany amin'ny 30 minitra faharoa dia ny 02022 443 90 na ny 02022 442 09 reo raha iantso mivantana fa ny SMS kosa afaka alefantsika avy hatrany amin'ny 033 08 850 02 033 08 850 02. Manoloana ny sakana ndao anangana firaisan-kina na tontolo vaovao itodika aminareo avy hatrany mpiara-manolotra ny fandaharana misy teny maromaro mandrafitra izay loha hevitra ny safiditsika izay ndao faharitantsika. Eny arany milohan'izany aloha ny raha antsika malala daholo fa tsy vitsy ny sakana tena setraitsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Nefa amin'izao fotoana izao dia asaina isika tsirairay avy tena hoe andinika sy fampizara amin'ity loha hevitra safiditsika manokana ity. Dia teny izao arany dia tanisika tsy ho kivy fa hiaraka hijoro hifanohana ary hanangana ho avy tsara kokoa sy mendrika kokoa. Zay le loha hevitra. Zay le loha hevitra. Dia ary tonga dia hojerentsika hoe inona le teny misongadina ao anatin'ity loha hevitra ny safiditsika an'io ity. Voalohany indrindra misy ny atao hoe sakana. Faharoa misy le tontolo vaovao izay fiainantsika ary ny firaisan-kina. Raha hojerentsika manokana aloha ny sakana, ny atao hoe sakana zany dia izay zavatra rehetra mety hoe misakatsakana anao, manelingelina na mety tsy ahafahanao mandroso na hatratra ny tanjona anankiray. Ny sakana rehetsahantsika eto nefany dia ho resantsika fotsiny aloha ny hoe ara-tsaina, ny ara-pana, ny eo anivon'ny fiarahamonina dia ny ara-tsosialy. Raha hiresaka ny ara-tsaintsika dia afaka maka ohatra tsika ohatra ny hoe mety hoe nitahotra niteraka sakana, ny tsy fahatokisa-tena. Raha ny ara-pana indray dia mety misy ny fahakiviana tamin'ny lasa. Raha ny ara-piarahamonina moa dia be dia be ny azo resahanao anatiny fa ny tena misongadina amin'izany ny tsy fitovik-hevitra, ny tsy fitovian'ny fomba fisainana izay miteraka tahotra ao anatiny hoe tsy tsehiroso amin'ny fanovana, tsy fanekenany zava-baovao eo amin'ny fiainana. Raha ny ara-tsosialy indray dia azo lazaina hoe le tsy fidivian'ny fanabeazana, ny fahantrana. Zay zany ny anisany be dia be ny azo tanisaina fa zay zany ny tena misongadina sy mibahana raha eo amin'ny resaka sakana. Sakana tafiditra anatin'izany krizy efa mifandray amin'izay ihany hoe krizy ara-toe-karena, ara-pivelomana anisan'ny hoe sakana ngeza be ihany koa satria izay mihitsy le manampy ny tsirairay hiaraka hiotra hoe ahoana ny ampisongadina le firaisan-kina ao anatin'ireny satria tanjona apetrakantsika ao anatin'ny fanabeazana zany izao lay firaisan-kina hoe inona ny vokatra hoentiny. Ie, dia rehefa avy nijeren'izay sakana izay tsika dia hozy izy tsika hoe tontolo vaovao. Inona marina ary ity tontolo vaovao resahantsika ety. Le tontolo vaovao ilay tontolo efa iainantsika amin'izao fotoana izao io mihitsy ny atao hoe tontolo vaovao. Zany hoe ahitana toe-javatra na toe-piainana miova dia mitaky atsika hifanaraka amin'izay. Ao anatin'izany mety ahitantsika ny fandrosoan'ny teknôlôjia na ny fomba fiainana na ny fiovana ara-tsosialy na ny fomba fisainana. Dia afaka maka ohatra kaiky kely tsika ohatra ny hoe raha taloha zao raha andefa afatra any eman'olona ianao dia manoratra taratasy dia malefa any amin'ny posta elaela izy zany vao tonga ny afatra. Telefônina sy ny karazany dia efa mandeha ny SMS anao zay mihitsy efa mandroso be zany zao tsika sady ianao zany tsy mila mivoaka ao an-trano fa tonga dia ao an-trano ihany ianao dia efa afaka manao an'izany rehetrarehetra izany. Raha eo anivon'ny resaka fanabeazana any am-pianarana indray, taloha zany boky dia mpampianatra dia tapitra hatreo hoe ino ny fitaovana entina ampianarana. Fa amin'izao tsika efa afaka mijery amin'ny vidéo amin'ny YouTube ny mpianatra, efa misy ny formation en ligne
dia ohatrano ihany dia efa mety ao an-trano ihany zany atao hoe tontolo vaovao le izy satria sady miova no mivoatra haingana zany ny zavatra rehetra e dia nefa le izy izay hoe mila mitaky fahaizana sy toe-tsaina mifanaraka amin'ny fiovantsika dia aka ohatra koa tsika raha eo anivon'ny fianakaviana koa taloha ny mpianakavy tena hoe mifamangy mifanapitava mihitsy zany rehefa mifamangy fa amin'izao rehefa tonga ny fotoana ifamangin'ny mpianakavy ohatra ny hoe tonga ny tontaona dia fampiantso fotsiny na SMS dia samy viteny dia iny nefany miteraka elanelany eo anivon'ny fianakaviany na dia mifampatsiaro arany miteraka elanelany satria hafa ihany zany le fianakaviana hoe mifankahita fanapitava miana le fifampizarana rehefa ohatra ny hoe fampitahana zavatra anankiroa zany ao zavatra anankiroa samy hafa fa ataoko hoe mifameno satria misy ny fiarahamonina taloha fiarahamonina amin'izao fotoana izao fiarahamonina taloha raha isika hoe fampitahana mantsy ny ataontsika za dia teny hoe tsy ratsy akory ilay taloha fa tsy ratsy ihany koa ny amin'izao fotoana izao hoe izao le zavatra misy misy zavatra ifameno eny misy mety hisy eritreritra ihany hoe tena miaratsy ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao tsy lavina zany aloha fa zavatra misy iainantsika ihany koa fa manoloana le hoe zavatra hoe taloha tsy azo tsinotsiniavina zany na amin'ny lafiny fanabeazana ianao tao ny tena hoe boky taloha amin'izao efa afaka mijery any amin'ny YouTube ny fampianarana en ligne sy ny karazany misy fifamenoana foana zao hoe ao anatin'ireny tsy afaka hoe atao tsinitsinina le zavatra ny ainana taloha fiarahamonina taloha dia tratrany vaovao amin'izao dia ariana tanteraka misy fifamenoana ao anatin'le izy hoe ny taloha tsy ariana satria misy soatoavina ngeza be hoentiny ao anatiny ao mamena amin'le zavatra amin'izao fotoana izao ny amin'izao fotoana izao efa tsy afaka ialantsika ntsony fa ataontsika hoe tandra vadik'oditra efa io ny iainantsika amin'izao dia anjarantsika amin'izao fotoana izao no miezaka hoe miainalanjana sy ny fametrahana anazy amin'ny tena toerana ampiasana azy zany no le fandanjalanjana indray amin'izay fotoana izay hoe zavatra tsara anankiroa ny eo inona ny ampiasaina fa tsy efa tsara ny mbola anaovana hoe ty efa hitanao ratsy ny eo zay ny tananantsika mpiaino hoe efa hita fa ratsy fe dia mbola anaovako hoe inona moa filaza zany discernement ihany ny fandanjalanjana misy fahaizana mandinika dia efa hita ratsy zay ny tanana hoe efa hita ratsy dia avelany fa ny tsara no zavatra tsara samy tsara rehefa avy eo no hoe iza no atao manampy kokoa amin'ireo zavatra samy tsara reo na iainanao daholo na hoe avelany anankiray zay hitanao tena hoe manampy bebe kokoa zay le fiarahamonina zay le fiarahamonina vaovao anaty tontolo vaovao ihany koa fa ny arak'izay tenenina izay ny soatoavina efa nananantsika taloha zany ezahantsika ny fandrindrany amin'ny tontolo vaovao satria tsika raha te ahita ho avy mendrika kokoa tsy maintsy miezaka mivoatra na ara-tsaina io na ara-teknika io amin'ny rehetrarehetra amin'ny fiainana rehetrarehetra fa zay le mila mahay mandanjalanja sy mifandrindra mba ho tratra foana le tanjona andresantsika tary hoe ho avy mendrika kokoa mileo anatin'ny firaisan-kina ihany koa ao anatin'ny firaisan-kina nisan'ny soatoavina ngeza be ao anatin'ilay ao anatin'le zay resaka rehetrarehetra resantsika zay resaka sakana ihany koa moa teo be dia be ny sakana ao anatin'izany ny fifandirana zao satria ny tanisa maromaro ny tao fa tiako asongadina kely ihany koa fifandirana rehefa misy ny fifandirana eo anivon'ny fiarahamonina anivon'ny fianakaviana eny miteraka korotany misy ny ady mienjandro ny tady ka rehefa mienjandro ny tady amin'ny andaniny sy ny akilany dia tapaka ny farany zay no ndao ngamba ny idirantsika anohizana ny fifampizarana hoe manahoana sy manahoana zay endrika sakana izay iny anivon'ny fiarahamonina eny na eo anivon'ny fianakaviana inona no satria tsika mampita fanabeazana inona no fomba ngamba ny ilazana anazy itsika mihoatra n'ireo zavatra reo mba tsy ho sakana fa ho isan'ny zavatra hoe anampy hiatrehana ny fiainana andavanandro ny mponina sy ny fiainantsika amin'ny anivon'ny fianakaviana ny ankohonana na fiarahamonina eny misaotra betsaka anjara miainao anatina tontolo iray tena miovaingana tokoa itsika kehitriny betsaka ny zavatra voafehy betsaka koa ny fanampy kanefa ao anatin'izany rehetra zany misy faniriana iombona atsika
imbonatsika ny ananana ny hoavy mendrika kokoa afaka tratrarina miaraka anatin'ilay firaisan-kina karaha jerentsika ary zava-misy ankehitriny a misy ireo sakana izay azotreo zaraintsika anakiroa hoe misy ny sakana ivelany a dia misy ny sakana anatiny raha ny sakana ivelany no jerentsika dia misy an'ireo le krizy isan-karazany ny tsy fitovikevitra izay mampizarazara ny isam-batan'olona ary eo ihany koa ny fironana amin'ny fitiavan-tena io moa zany le ao anaty fiarahamonina ao a misy ny ataontsika hoe klasy samy manany azy eo dia matetika le klasy anankiray mipetraka amin'ny maha klasy azy hoe klasy ambony tsy te afantatra an'le klasy ambany fiditra ao anatiny eo ihany koa ny resaka ara-piarina ara-toekarena ohatrohatran'izay ka izay mahatonga ny sakana anankiray tsy afahan'le anankiray somary ambany fiarina misy fahasamihafana koa nefa tena anisany mandrafitra le fiarahamonina misy nefa ny ilaina ihany koa nefa fahasamihafana afahana mifandroso zay le teny tsara tarehy aloha hoe misy hevitra roa samihafa ao a afahana mifandroso kanefa raha miara-miaina sy mifanaika ary mifanaja amin'izay fanaovany an'izay zavatray dia misy koa le hoe sakana anaty efa teneny tahina tery aloha ihany koa izay sakana anaty izay tao amin'ny famaritana ny sakana le sakana hoe tahotra fisalasalana so dia tratra le saodera manao an'itya dia manao an'itya dia sao dia tsy vitako ity dia hoe afa-barata sy ny anina tahotra anaty daholo zay misy koa nefany a tahotra sakana io a afaka sady idirany hoe sakana ivelany no sakana anatiny dia izay zany le momba n'le hoe sakana dia ahoana roany ny fomba ialana amin'ireo ialantsika amin'izay firaisan-kina ny nasongadintsika tao anatin'izay loha hevitra dia ho jerentsika ny firaisan-kina ao anatina firaisan-kina tsy maintsy jery foantsika hoe aizary no isin'izay firaisan-kina izay tsika miaina ao anatina fiarahamonina raha ao anatina fiarahamonina no jerena raha eo tady zany firaisan-kina zany ilaina ny fanampiana ilaina ny fampiainona ny fampitsinjovana efa ndraisantsika tery aloha zay kanefa ao anatin'izany fampitsinjovana sy fampiainona zay a mila hevitra lalina dia lalina tokoa ho an'le fahasamihafana misy ao amin'ny tsirairay marina mihitsy zany sady raha mihaino zao tsika teo amin'ny teny Wilfrida dia fifampiainona ozy izy fifanoana iny fifa foana nampiasainy teo raha dia tiatsika nefa n'izany zavatra teneniny zany a le nampiasa tovana izy tovona fifa ao anatin'le teneniny teo koa nefa misy an'le tovona ifampy ampiasaina zany le ifampy io a ahafahan'ny ny fiarahamonina fianakaviana miara-mandroso satria ny fampiasana le fifampy io a dia fihetsika ifanaovan'ny olona maromaro io fa tsy hoe izaho ihany no androso na ianao ihany ny androso na zafanirina rehefa miara-mandroso dia izay zany le izy hoe reny sakana maromaro reny a tsy ataontsika ho sakana rehefa andao reny a ho avadikitsika ho tetezana hiampitatsika any amin'le tontolo vaovao a mendrika kokoa izay isitrahany rehetrarehetra ny zo fototra maolona nisy ratsy diso ekipa nareo ihany nanazava ratsy diso aho a resaka fi zay le izy tiako be le fifampizarana tamin'izay fa
tsy tadidiko le izy de tsy afaka hoazavaiko fa mety hoe zako ianona kely mba ahafahana mifamerina amin'ilay zavatra fifampizarana rehefa any aorinan'ny fandarana fa tadidiko ny resaka an'le hoe tombina eny raha ndray ohatra nesika zavatra ngeza be ny finosiny zany hoe firaisan-kina zany na eny anivon'ny fiarahamonina indrindra ho antsika malagasy mifandraika ao anatiny eo ny resaka soatoavina fihavanana malagasy raha miaina any ambanivohitra any matetika teneniko eto amin'ity fandaharana ity rehefa tena miaina zay hoe firaisan-kina izany sy fihavanana izany ny mpiarahamonina mpiarabelona dia na fiarahamonina kely vitsivitsy ary ny eo dia tena manana heringeza be mihitsiny zavatra hitana ngeza be an'izany ny ohatra any amin'ny taozavatra fifanampiana tsy misy hoe inona fa mandeha miara-mirony rehefa misy an'izay miara-mirony zay ahitana zavatra ngeza be ary nafinaritra anay nandalo tamin'iny amin'ny RN7 iny tamin'iny herinandro lasa iny miaraka manangana popy le vatan-dahy maro fa dia mahafinaritra mihitsy mijery ilay izy hoay zany firaisan-kina ny tena zay mihitsy firaisan-kina ny hery fa dia mahafinaritra tena ary na ny lalantsika ato amintsika ary karaha tena miara-mirona reny lalana ratsy any ambanivohatra reny anisan'ny tena ahavitana lalana ngeza be mihitsy tena songadina anatilizma hoe ny zavatra enti ny hery hoentin'ilay firaisan-kina tsetsatsetsatsyaritra ka zay mihitsy le izy fa le izy zany tsy midika akory ny hoe hitovy hevitra foana tsika rehetrarehetra satria tsika tezaina atao anaty fiarahamonina samihafa tokantrano samihafa fanabeazana samihafa fahasamihafana fa ny fahasamihafana zany dia entina ho atao hery ahafahana miara-mihetsika zay no tena ilaina eo anivon'ny fianakaviana zany tena mpanjakaina mihitsy zay satria ankehitriny manoloana le fandrofiroborobon'le teknôlôjia lasa ambanin-javatra ny fifampiresahana eo anivon'ny fianakaviana ny fifampitezana sy ny fianakaviana dia eto dia fetana satria miainga ao amin'ny fianakaviana ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsara fototra ny fianakaviana manaraka ho azy ny fiarahamonina satria raha eo anivon'ny fianakaviana ianao ohatra ny beazina ifampiarahaba ohatra rehefa mivoaka zany ianao raha talonga ery zareo mandeha any ambanivohitra nareo amin'izao mbola misy hoe salama tompoko na dia tsy mifakafantatra arany fa raha amin'izao ianao miarahaba olona dia gaga ny olo iza koa iny ohatrany ianao miarahaba indray no zay diso rehefa zay le hoe marina amin'izao lasa diso dia diso lasa marina fa ezahantsika ho averina le fahendrena malagasy zay hifandrindra amin'le fivoarantsika amin'izao tontolo vaovao iainantsika izao ka zay le izy hoe le zava-misy amin'izao fotoana zany efa ao anatin'io tsika tsy raisina ho sakana fa satria zay le lohahevitra hoe manoloana ny sakana tsy raisitsika ho sakana ilay zava-misy efa iainantsika efa iony iainantsika tsy afa miara amin'izany teknôlôjia zany efa anisany manampy be ihany koa fa le lafy tsara no ezana ataoko hoe voizina ao anatin'izy fandanjalanjana an'le izy resantsika tery aloha mba ho raisina zavatra manampy zany fa tsy ho raisina ho mamotika indray hoe efa itsika miaina ao anatin'le izy rehefa avy eo ahoana ny fomba iainana an'ireny zava-misy ireny mba hanampy antsika hanatratrar'ilay tanjona hoe mba tsy ho avy ratsy fa ho avy mendrika kokoa avy mendrika kokoa ao anatin'le tontolo vaovao ihany koa io raha ohatratratsika le tontolo vaovao zany tontolo vaovao zany angamba mety nisy tontolo taloha teo dia raha hiditra le tontolo vaovao tsika hita ao anatin'izany tontolo vaovao zany ny fifaliana fitsikitsikina famirapiratana amin'ny zava-drehetra kanefa tsy hotratratsika zay tanjo zay raha tsy eo ny fifankatiavana raha eo anivon'ny fianakaviana fotsiny no resahako tsy maintsy misy fifankatiavana eo raha ohatra anao fampiresahana ny na fampiainona ny ao tokantrano ray aman-dreny sy zanaka rehefa tsisy fifankatiavana lalinao na miteny ary dada tsy akatoaviny ankizy sy ny valitsy zany fa le fifankatiavana zany no atsangana lehibe ny fanajana ary ny fametrahana amin'ny atsipiriany
ny lanja misy eo amin'ny tokantrano. Fa ilaina ihany koa fifandeferana isan'ny zavatra ngeza be Zay koa io zany ohatrany tsy mipetraka foana hoe za ray mpianakaviana dia tsy maintsy zay teniko no arahana. Zay le fandeferana. Anisan'ny zavatra matetika resahany ety ihany koa le hoe mila fikolokoloana maty zany zavatra rehetrarehetra zany. Ohatra raisina ohatrany hoe matetika resahany eto zay ohatrany zaridaina ihany koa, ohatran'le fiainana fifankatiavana ihany hoe ahoana ny kolokoloana andreo rehetrarehetra reo mba hisy lanjany ny teny tsirairay satria ireo raisina teny tsy resaka fotsiny eto zany fa tena zavatra iainana mihitsy ary zay ny any tanana tsy mahasaratra hoe sika hiezaka hanorina zany ho avy mendrika izany fa miankina amin'ny tena hoe fikolokoloana hiezaka ataony tsirairay misy anjara andraikitry ny rehetrarehetra ary tsisy azo ilikilika mihitsy eo naiza na eo anivon'ny fianakaviana na eny anivon'ny fiarahamonina ao anatin'izay le fahasamihafana rehefa miaina zany fahasamihafana izany mandrafitra antsika ao ny ray ny roa sy ny telo fa na ny ray na ny roa tsisy azo atao tsinotsinotra fa manana ny anjara andraikitra ngeza be hoentiny foana mandrafitra ny hoe firaisan-kina sy fihavanana io fa tsy tonga any amin'le fihavanana mandala ny fihavanana kanefa miaina ao anatin'ny herisetra ohatra dia hoe manaja ny fihavanana ka tokony hoe efa tsy ho lefitra ntsony ty zavatra ty fa tokony ohatra miaina ao anatin'ny herisetra mila toroana ohatra dia hoe zaika manaja an'izay fihavana zay velona indray tsy maty manota amin'izay fotoan'izay ie ka zay le izy hoe mila mpanjakantsika zany amin'izao tontolo vaovao zao mila mpanjakantsika le tena fahamarinana sy rariny amin'le tontolo iainantsika dia mila masamijoro ny rehetrarehetra satria raha olombitsy mijoro ao anatin'ny tsy marina nefany tsika mirahina ao anatin'ny fahamarinana zay le hoe mitabetsy laniny mamby akanga maro tsy vakinam-bo zay mitambatra fasy dia zay misaraka zay mitambatra fatsy zay misaraka fasy dia mila dia nyzao zany tsika dia efa miaingy amina miaingy aminao anio raha pitso mitohy hatrany atao fiainana iainana le izy zany fa tsy atao hoe rehefa ilainao firaisan-kina vao iainanao na hoe mila fivoarana mendrika ianao zay vao iainanao le izy fa iainana dia nyzao le izy ao anatin'ny fahaizana mandanjalanja tsy adininy taloha iainana ny ankehitriny tanjona tokana ihany. Anisany fanabeazana finaritra tamin'izany tsy hoe taloha dia ratsy le taloha hoe taloha dia efa lany daty iny efa vaovao zao ny iainana tsy tena misy zavatra ngeza be mila hoe iainana ary tena hoe tokony iainana tsirairay mihitsy ao anatin'izay mahafinaritra nge mijery an'izany hoe fiarahamonina ray aman-dreny ohatra raisina ohatra zao fotoana ny fiakaran'ny vary rehefa vao miakatra amin'ny vary dia mifanatitra satabary ny mpianakavy fomba anankiray tsisy maharatsy azy mihitsy ny anisany manamafy an'ilay fihavanana sy firaisan-kina eo anivon'ny fianakaviana maninona mihitsy koa mbo raha ny fiarahamonina mifanatitra an'izany zavatra eo anivon'ny fianakaviana ihany koa taloha misy an'izay hoe rehefa mamono akoho ny olona anankiray tokantrano anankiray dia manatitra le vody akoho any amin'ny ray aman-dreny zay efa zava-dehibe ihany koa zay tsara ny resana zay maharatsy an'izay nefa tsisy maharatsy azy ka zay le hoe ny taloha tsy ratsy fa tokony iainana fa misy zavatra hoe raisina ny taloha ampifaminona amin'izao fotoana izao fa tsy hoe mampitany an'le fianabeazana hoe tamin'ny andronay ohatran'izao ray aman-dreny misy fifaminona foana ao eo le hoe tsy aratsinany amin'izao satria tsika efa eo fa atao ahoana ny fomba anatsaratsika an'io efa fiainana iainantsika amin'izao fotoana io resaka firaisan-kina moa zany neto voizina neto fa tsy le hoe eny anivon'ny fiarahamonina eny araka ny tenen'ny tahina teo hoe rehefa miarahaba tena misy mihitsy zany ary za efa tratran'izany ianao miarahaba anazy indray rehefa avy eo no jerijereny tsara mihitsy ianao rehefa avy eo nefa ianao mba hoe miarahaba manao azafady raha vehivavy moa zany narabaina dia ohatrany hoe mieritreritra izy hoe nefa tsy zay fa le hoe no fahatsorana ie fikolokoloana ilay fiarahamonina anisan'ny zavatra ngeza be mahafinaritra satsika tsy mahavita tena zany fa tsika tsy afaka miala amin'ny fiarahamonina na ahoana fa efa tsika sy ny fananatsika sy ny fahaizantsika tsy afaka miala amin'ny fiarahamonina tsika fa zay le hoe firaisan-kina no hery le resahantsika teo
dia rehefa zay le rehefa mpanjakana le fitiavana ao anatin'le fiarahamonina sy le firaisan-kina io a vetivety kely zany dia tratra ny tanjona. Ianao mety mieritreritra hoe afaka 10 taona ty tanjoko ty fa mety tsy hitanao io dia tratra io tanjonao io nefany a tombontsoa iraisany eo anivon'ny fiarahamonina io fa tsy ao anaty fianakavianao rehetra satria ny taranakitsika zany a miara-monina amin'io fiarahamonina efa kolokoloantsika izao io ka raha samy mandray anjara biriky kely daholo tsika na anaty bus ary nge zao tsy hain'ny ankizy tsony zany sy ny tanora zany hoe rehefa misy olon-dehibe dia mitsangana mena toerana ny fanajana zany fifanajana zany tena mbola mila mihitsy tsika mifampitaiza ao anaty izy dia le fifampianoana satria izay ny olona ny tanora sy ny olon-dehibe ankehitriny ny fifampianoana tsy ampy satria le fifampiresahana ary tsy misy nefa raha fantatritsika tena olona ny tanora amin'izao a dia afaka tsara tsika manampy anazy a ampiditra an'le soatoavina taloha ampifandanjana amin'le fivoarana ankehitriny. Asako ny fa nyzao raha hoe any am-pianarana ve misy izay le fampianarana ny soatoavina malagasy zay? Ataoko fa misy indrindra ireo le ohabolana malagasy maromaro ny tenenareo teo firaisan-kinany hoe ry zay mitambatra faty zay misaraka fasika fa le izy ange Wilfrida le izy ange Wilfrida le izy zany a ampianarana fa tsy iainana zay le hoe tsy tazomina ambava fotsiny na resina ianona amin'ny sofina vanana dia miboaka sofina be fa mila zay mila iainana misy anjara biriky araka ny tenen'ny tahina teo hoe mila anjara andraikitra ngeza be ho an'ny isanambaratonga ny olona niza mihitsiny amin'izany any tsirairay dia afaka mandray anjara amin'ny ataoko hoe tena fanovana ity fiarahamonitsika ity fiarahamonina tsy mamenatra amin'ny teny an'izany manoloana ny zavatra maro herisetra tsy mamenatra ny olona mihitsy ngeno manala aina amin'izao fotoana izao hoe karazana herisetra maro samihafa anisany mamparary ny fiarahamonina misy antsika raha tonga saina manjay andraikitra ny tsirairay ary tonga saina amin'ny zavatra hoe hiaraka hanorina fiainana ho avy mampanjaka ilay fihavanana sy firaisan-kina dia miezaka mihatsara tsikelikely ahoana moa zany miavaotsy kelikely dia ny tsirairay ao anatin'izay tena hoe mandray anjara amin'ny fanovana ity fiarahamonina misy antsika ity mba hiaina ao anatin'ny tena hoe fiarahamonina mendrika lavitry ny herisetra isika ihany ao anatin'izay no miaina zany hoe ay mahafinaritra ty tontolo vaovao tontolo vaovao ty ngamba mandeha ny ora fa andao faranantsika ny tapany voalohany fandaharana hitodika any amin'ny mpiainitsika namana Bruno Rakotomalala andao sitsika feokirakely aloha. Hitodika aminareo mpiaino izahay afaka mifandray mivatana ty aminay averina kely ny loha hevitra hoe maloha asakana ndao anangana firaisan-kina na tontolo vaovao patsahivona larina ifandraisana aminay raha iantso mivantana dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02. Salama ny tsy fasahiana ve sakana anaty azafady ozy ny namantsika viany a miarina rivoany. Misaotra ny mpiaino avy any Miarinarivo ary faly miarabanao. Efa napetrakintsika teo tokoa iny hoe sakana. Raha jerentsika zany io sakana hoe tsy fasahina io ao anatin'ny hoe fisalasalana zany. Sakana anaty io. Ka tena ao anatina sakana tokoa rehefa misalasala ianao raha manao zavatra anankiray ianao ka mipetraka ao anatinao le fisalasalana dia lasa tsy te handroso ianao mitebiteby ianao
sao dia tsy ahavitany tia sao dia zao mipetraka le saodisaudy saude aka anisan'ny raha ohatra zay mahafinaritra anaty teny mopera anankiray zay saude raha ohatra ka iza moa mahita tafiditra ka anisan'ny sakana salasalana ao anatin'izay tafiditra anatin'le sakana anaty zay mety afaka mitorohevitra masiny eto mba handrisena indrendra misy ny tafatra afaka mifampiresaka manatona olona manokana ohatra handrisena anazy salama daholo nareo tena tsara ozy mifandarana ozy ny namatsika fa mampalahelo nefa lasa miapotika ny fiarahamonina noho ny teknôlôjia tsy hita tsony zany firaisan-kiny zany ny fihavanana ny fifankatiavana izay tena ilaina mihitsy amin'ny fanabeazana ahoana ozy ny fifankatiavana tena ilaina mihitsy ny fifanabeazana amin'ny rehetra mba hiverenana indray amin'ny taloha ary tsy mba hanao fisainana amin'ny rehefarehefa amin'ny tany tsony marina mihitsiny zany zay mihitsiny le izy hoe ny antom-pisiny zao fandaharantsika zao dia tena mahatsapitsika ny tsapan'ny piainotsika ao anatin'io message io tena asongady mihitsy hoe miapotika ozy izy ny fiarahamonina noho ny teknôlôjia dia zay le izy hoe tena mila tsika miaraka am'rahina miaraka amin'ny fanolotanana dia n'izao zahako isika ianao raha samy mitondra ny anjara biriky kely avy isika dia n'izao dia ahita mamiratra ny taranakitsika fa na ny olona manana fisaina lazaintsika eo ary hoe mirehefarehefa amin'ny tany omenatra izy eo anatrehan'izany satria zay le hoe tetezana ataontsika tetezana iampitana any amin'ny tsaratsara kokoa zany reny sakany reny satria miteraka fahasorenana ho antsika zany zao zay fomba fisainana zay dia andao tsika hanao fijery miabo arany hoe ndao tsika hiara-handroso hoe dia rehefa mampanjaka ny firaisan-kinitsika dia milamina ho azy resaka teknôlôjia namatsika fa tena azo heverina hoe sakana izy io raha ohatra ka tsy mampiasa anazy raha ampiasaina amin'ny zavatra ratsy fa anisan'ny zavatra manampy atsika ngeza be anasatra ny tanjona hoe ho avy mendrika kokoa raisitsika aloha ny namatsika miaraba tompoko tafiditra ianao miarabanao izahay da afaka maneho hevitra avetrany lasa izy verenao kely le izy teo hoe teknôlôjia manampy atsika raha hainy mampiasa anazy ary zay ny tana hoe mba hay tena tsara ary tsy afaka efa io zany ny ainy atsika tsy afaka miala amin'io tsontsika amin'izao fotoana izao fa hoe ahoana ny ampiasana anazy mba hoisany mba tsy ho sakana fa hoisany fomba anankiray anampy atsika natratra ny tanjona dia ilay ho avy mendrika kokoa ny teny amin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka na inona ezaka ataon'ny olombelona ankehitriny io ny firenena efa miady efa miseho ny aretina mandringana mbola izy tontolo vaovao ve zay le miaina ao anatin'ny fanantenana tontolo feno fanantenana nisany loha hevitra tamin'ny taona lasy hoe isika fa miankina amin'ny ezaka rehetrarehetra fa ahoana moa hoe tonga dia hanary ny tenin'Andriamanitra ozy efa tanteraka hoe ny fiarahamonina efa potika efa miaratsy tsy laviny zany efa miaratsy ny fiarahamonina fa zay misy no anetanana atsika rehetrarehetra ndray anjaikitra amin'ny lafiny tsara hanorina ilay fiarahamonina mendrika sy lavirary ka zay mihitsy le ao anatin'le lohevitsika miverina namatsika aloha raisitsika aloha miaraba tompoko efa tafiditra ianao mianaonao izay miaraba nareo fandarana evao miaraba atsika ny avaty amin'ny distrika an'Andranomasina raha fanjakana distrika Benja raha ndao miaraba atsika ny amin'ny faritra Andranomasina any ary ndao ary nenay resaka fiarahamonina ty dia tena mbola milamina tsara resaka fihevanana satria manao varotra ohatra ny olona fiakaram-bokatra dia manao vary amin'ny riva dia ampitaina fatabary ny olona mbola mena le
aina kely misy hena toizina kely nomenan'ny olona atao hoe tolotra ny anarany tolotra manaraka izay a tamin'ny herinanteny ana nisy kisofito matin'aretina mbola fiarahamonina daholo no nizakan'izany a fa tena milay ireto ny fiainana ambanivohitra ka leo andre vohitra ao a dia tena ohatra ny tena kivy mihitsy satria betsaka ny voary postao te fampidarana kely amin'le fandarana eva faparia mankasitraka anao hoe amin'izay fijoroana ataoko hoe fijoroana vavolombelona mihitsy ary tena izay mihitsy ny any amin'ny tontolo ambanivohitra any lasa angamba ny namantsika namana Bruno ie tena izay mihitsy ny any hoe mahafinaritra ilay firaisan-kiny miara manao vary dia miara mirona zay le valitana ie valitana ie fa raha sendra ny loza voina mahazo ohatr'izany ihany koa fisokisofito izany hoe mavesatra izany fa rehefa miara-mona koa miara mifanampy ihany koa fiarahamonina ny any ambanivohitra any misy hoe ndao fa mifampiantso hoe ndao hividy hena dia mifamelona rehefa avy eo tena raha kisofito izany nga ny fianakaviana ray tsy masiso fotsiny ie ka izay le mahafinaritra an'le hoe firaisan-kina fihavanana tsy mahalanindrora miantso hoe ndao izahantsika ny mamerina izany firaisan-kina sy fihavanana izany eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny miaraba eva ozany namantsika izay misaraka fasika izay mitambatra vato izany hoe ny firaisan-kina ihany no hery lehibe anorenana fiainana vaovao ka tokony resena ny sakana rehetra amin'izany dia makasitrake mariny tsara tena izay mihitsy ka salama tompoko ny sakana anaty ve tsy fatokisan-tena mba azavao azavady sakana anatiny ve tsy fatokisan-tena ie sakana anaty mihitsiny a le tsy fatokisan-tena izany hoe ny olona ray rehefa tsy mahatoky ny tenany dia na izy a efa nisy zavatra niantra tamin'ny fiainany na izy a nisedra zavatra nanahirana dia lasa matahotra izy tsy te hiroso amin'ny zavatra anankiray a ho any amin'ny tsaratsara kokoa fa lasa mibahanao anatin'ny sainy le tsy fahombiazana na le olana sedrainy le hoe tsy mahatoky tena tsy mahatoky tena dia iny mihitsy ny amporosihana antsika amin'izao indrindra ny tanora ankehitriny satria tsisy fiainana mandalo azy izany fotsiny amin'izao hoe izay le hoe ny volamena koa tsy maintsy sedraina vao mamiratra dia ianao izany efa ho an-tsainao hoe reny sakana sy fisedrany reny a ataonao a tetezana hiampitanao any amin'ny tsaratsara kokoa hiakatra sy hisondrotra any amin'ny tsaratsara kokoa hatrany fa io miainga ao anatin'ny sainao foana le sakana anaty ie iverina kely amin'ny namantsika aloha miaraba tompoko tafiditra ianao afaka maneho hevitra ie dahoary afaka maneho hevitra ianao efa voaray izany tompoko mahakasika le loha hevitra moa hoe misy sakana anaty eo amin'ny fiarahamonina dia manana hevitra kely tompoko mahakasika an'izy io dahoary ny sakana anaty moa izany araka le mahasakana anaty azy tsy fahafahan'olona ray maneho maizy azy zay fa voalohany a mety tsy fahatokisa-tena zavatra mety misy koa nefa na izany naty izany a dia tsy azo ditsika le hoe indray zavatra sy eo fiarahamonina tsy azo mahatonga sakana anaty olona zay hoe atokatokatsika n'olona ray ohatra mety misy atokao anaty tikeraisina fikarana ohatra zao dia raha ohatra tia manokana andre misy an'le karazana hoe ty namako dia ty namako dia raha misy olona ray atokatsika dia efa io a na manana sakana miapa le olona dia misakana anaty zavatsy satria tsisy na hify kely zany izy amin'ny zava-misy zany amin'ny fiarahamonina anatin'ny fikambana zany mety misy amin'ny maso fikambana anaty tokotokona vomerana tena mifokotany a mety an'io fiarahamonina ihany koa ohatra zay dikan'izany dia zao sosikevitra ihany ny atira mety hoe isika tsirairay avy araka le teny nareo anatin'ny mpanetana teo tokony ameakina ny tsirairay hoe hijery hoe andao hijerevana ny maha izy tsirairay avy ny fametrahana ny maha izy ny tsirairay avy na dia atao te faran'izay tsy mahay izy zay zay lafiny atao hoe fa moa fahaizana ohatra nivoan'ny fiainana niveau de vie ohatra zay nivoan'ny intelligence ohatra hijerevan'izay dia ny fametrahana ny tsirairay tokony misy regroupement zany miaraka foana amin'ny zavatra rehetra zay atao fa kosa
misy fotony fampizarana koa raha ianao zao raha ohatra hoe mahay ainao dia manampy anaty tsy mahay anao andiny fikambana hoe mahay ohatra hoe mahity ohatra hoe nazo fikambanantin'olo reny ianao mahay anglais za tsy mahay into fanakalo ianao mahay français za tsy mahay into fanampy izany io zany misy fanolovana fanamasina koa ity zava-ty afaka misaraka amin'ny fanasa vatana amaolombelona zay ka ireo zavatra tompony fameny dia tanteraka zany dia hoavogavo ny sakanaty misonako mankasitraka anao hoe fiaino dia fiaino ngamba ny fanehoan-kevitra mahafinaritra amin'izay hoe eny tena hoe atsika miaraka ny fanabeazana mankasitraka anao amin'izay fanehoan-kevitra rehetrarehetra izay tena izay mihitsy le izy ka tiako asongadina anatin'le izy hoe io zany tena hoe na iza ho averika ihany le hoe ny aniva ny fiarahamonina eny tsisy azo tsinotry ny avina fa manana ny anjara ndraikitra hoentiny foana ino ny izany izy eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny dia izay le hoe fifamenoana ny fiainana tsisy mahavita tena zany io na iza na milaza azy hoe za ohatran'izao mahay be zalonina tsy maintsy mila ny hafa foana ianao rehefa avy eo izay le hoe fifamenoana ie salama daholo tsika rehetra variana amin'ny teknôlôjia tsirairay nefa noho ny fisian'ny teknôlôjia dia maro ireo manao an'Andriamanitra tsy misy any ka manao izay manimba amin'ny fiarahamonina sy ny firaisan-kina mitondra korotana foana izy ireo tsy mahay mampiasa ny teknôlôjia izy izay manazarina manajary ngamba no mandefa ozy izy ny namantsika ie ny FDB ao anatiny ao moa zany le hoe fampiasana ny teknôlôjia mba tsy ho fitaovana manimba le firaisan-kina sy fihavanana mihitsy le resantsika to hoe mila mahay mandanjalantsika satria ny teknôlôjia ilayntsika nge le izy fa mila mahay mandanjalanja dia zay mahasoanao ihany no raisinao fa tsy zay mandalo rehetrarehetra ao dia indray ny lasa hosakanao anao zay le izy hoe izy io tsy ratsy raha hay le mampiasa anazy fa ratsy raha ampiasaina amin'ny zavatra ratsy dia anisan'ny sakana ngeza be ho antsika manimba le fiarahamonina misy ihany koa sady manimba ny tena ihany koa miteraka fiankenana sy ny sisa fa eo le izy hoe mahay mandanjalanja mampiasa anazy ahoana ampiasaiko an'ity anampy anao anampy atsika anatratra zay tanjona fa tsika efa io ny iainantsika amin'izao ary anisan'ny zavatra ngeza be tena hoe manampy be ihany koa sady manampy tena hoe manampy io fa mila izay hoe fahaizana mandanjalanja mampiasa anazy zay ohatra ny Facebook ohatra nisan'ny lafitsara ngeza-be ny mampifandray ny olona nakaiky sy ny lavitra ahitana vaovao fa emba vaovao izay le izy hoe vaovao tsara ihany koa fa ampiasaina amin'ny zavatra ratsy be dia be ny afaka ifampiresahana ao anatin'le izy mety loha hevitra hafa misy ihany koa ngambany raha ao anatin'izay zay le izy hoe ho ampiasaina mba ho anampy atsika le zavatra efa iainantsika amin'izao fotoana izao fa tsika tsy afa miala amin'ireny miarahaba tompoko tafiditra ianao raha tsy nahavy hatrany azafady le tompoko tsy zany fa verina kely fa za ihany le teo ndao ary hitanao mahakasika le anko am'le fiainan'ny olona zany amin'izao raha misy le niveau de vie zay matetika raha ohatra somary ambonimbony hafa izy eo faharopenana iny entiny anindrinan'le hafa kanefany raha vo mahita ny fosiny le olona tokony hiezaka indray ohatra ny to dia misy sakana anaty izy satria vao miteo izy zao na manana totena dia tonga le fitenenana hoe raha monsieur zao no manivatra manivony sefezany dia na mitombona livre dia mitombona nivitra fa tsy azo raisiny zany misy fanidina kola keo amin'ny lafiny intelligence rey amin'ny lafiny fahaizana dia amin'ny lafiny arena ihany koa mikoty io dia amin'ny mafinaritra koa am'izao tsy le volokoty zay na mora misy le volokoty amaitsy foty faharoa dia le teknôlôjia teo tena ilaina le resaka fandrosoana tia filaina rety efa mandroso daholo dia tika ve iverina araka ny teninareo ihany hoe ny raha mahay mananjalanja zany ianao dia zavatra hitanao fa matety somatsara dia raisinao fa hitanao kosa dia tsy mety azo ary ny fanjakana ve tomboka afaka manao hoe resaka le compte manko misy compte reny olona miteny telefony anaty Facebook re ve misy compte mety hita le compte na azo alena nge momba an'le olona zao dia tokony zay revana fekrena dia amin'izay tapitra le hoe mivoaka amin'ny Facebook dia zavatra tokony azo avoaka any vaovao no voaka anao misy ohatra toko mahasona reo mankasitraka anao
taoko izay mihitsy ilay izy tena hoe mifameno zay rehetrarehetra izay hiditra toizantsika ny famakinany SMS toa fampianarana ny ankizy anetry tena angamba toy ny fampianarana ny ankizy anetry tena angamba ilay fampirisihana azy iarahaba olona tena zay mitsy ihany koa ka sady fanetretena le miarahaba olona fa tsy miandro arabaina foana sady fanabeazana ao anatin'izay sady zay mihitsy fanabeazana miaingambola kely koa ny fanabeazana dia rehefa iainana iny dia mandeha ho azy rehefa lehibe izy zay bonjour ozy namantsika azo atao tsara mihitsy ny mandefitra aorian'ny fifampiresahany mariny zany tena azo atao ka zay mihitsy le fifandeferana rehefa misy disadisa dia tsy mifanenja tady araka le nitenentsika tany amin'ny tapany voalohany teo fa le hoe mififampiresaka mifandefitra mila mandefitra kely dia zay manisany manamafy le fiarahamonina ahoana moa zany manampy amalay olana zay mitseho ninona afaka vahana ao anatin'izany fifampiresahana fifandeferana zany daholo ninina misy atsika fa ezaka angezabe fa ile fandeferan'iny koa mila ho jerena tsara ihany koa tsy voatery hoe ny lahy foana ny andefitra rehefa misy ny zava-misy nasakana mitranga na ny vavy foana fa mila fandanjalanjana foana ny zavatra salama ozy namantsika ilay teknôlôjia mihitsy no lasa lavitra be dia adino ny anatra ny taolo ka tokony iverina amin'ny taloha satria ianao miarahaba indray za am'izao no menatra indrindra aty ambany vohitra dia misaotra vohatra tena zava-misy zany hoe ianao miarahaba indray araka le tenentsika teo no misy jerijeren'olona hoe efa izy akoty nefa zay mihitsy le tena fiarahamonina soatoavina ngezabe mamalakasy atsika salama o tsika ahoana o zay star tsara be le loha hevitra dia avy any stidy misatranao amin'ny toraka voninkazo inona salama tompoko miresaka ny sakany ianareo eto amin'ny fandaharana voalohany ny tsy fahaizana amin'ny fampiaino sakana indrindra eo amin'ny fiarahamonina dia manadino na manary resoatoavina mahakasy antsika ny sakana anaty dia tahotra ao anaty ny ayay ny tsy fahaizana amin'ny fanakalo hevitra tsy teknôlôjia akory no misakana ny mahasoanao eo amin'ny fiainanao dia ny avy any manoro ihany ozy izy no manoratra azafaty fa tsy tsara tsy inona tsatsa ilay numéro fampiresahana 02022 443 90 zay ny ahafahanao miditra amin'ny vatana ty aminay kokoa aby za nama miasa dia aty alavitra be aty nefa za efa miaina ao anatin'ny ara-pitiavana dia osy izy ny olo tiako hoe maninony atsika raha mivady amin'izay nefa za mbola te ezaka bebe kokoa anay nefa sambola 17 aby dia inona no vahaolana amin'izany zany ndray fifandraisana eo anevon'olondro fifankatiavana ampifandraisana amin'ny loha hevitsika ihany koa tafiditra foana le fampiresahana mila fampiresaka mila mifampiresaka takaro mila manana tanjona manokana tratrarina ihany koa ianareo dia azavaina mifanazava zay le hoe fampiresaka zay hoe inona le tanjona miaraka tratrarina raha manositra hoe ndao rosony anankiray dia mifanamiadevitra rehefa avy hoe mitratra ve ny tanjonsika raha iroso amin'izao toerana misy atsika izao tsika sa mbola namafy ilay asa tokony iarahana aloha reny moa zany be dia be nitorehevitra fa manentana anareo roa kely zany afaka makatorohevitra amin'ireny olona hoe ampitraikefa indrindra ny vontokantrany fifankirina mba zao raha tsy diso afaka natonana tsara ny ao anatin'izany afaka natonana tsara sady manampy zay manoro hevitra zay mitaridalana miezaka mitaridalana amin'ny tsara foantsika zay ampanjakao marina tiavo Andriamanitra ajao rehefa mety ho vehivavy aza misara-panambadiana ekeo ny mpitondra miantrano mahanitra manomeza ohatra tsara mandrakariva fa dio ny ratsy resaony fakamona ekeo ny amboninao
ekeo ho amboninao ny hafa dia ajaony tenanao eritrereto koa ny hafa tsaroa fa zanak'Andriamanitra ianao misaotra tompoko ie mankasitraka anao fa feno dia feno tafita ny hafatra tianao ampitaina tsara mihitsy raha namantsika asa raha izany no nandefa izay hafatra izay salama tompoko sarotra be ny iverenana amin'ny toe-tsaina taloha fa sarotra ny fiainana ka miavinavina ilay manana indrindra fa inona hono izy zany kolily any avy any osiano no nameratra ngambany somary dia ariko tsara aloha le SMS fa misy efa tafiditra ihany fa le tena tanjontsika zay le hoe samy mitondra ny anjara biriky kely ny avy-tsika eo amin'ny fanabeazana eo amin'ny fiarahamonina sy ny tokantrano manaraka ho azy ny ambiny leo faranatsika amin'ity mangataka hira hono ny namantsika namana Brino ie zay ny amaranantsika ny androany aleo fa sy namana Brino hira rehefa avy eo arinao anao zay nangataka iriny mankasitraka atsika rehetra tamin'ny fiarahana taminay teto amin'ity fandaharana Eva ity mankasitraka anareo tahina sy Wilfred tamin'ny fiarahana tsika fifampizarana to makasika loha hevitra hoe manoloana sakana andao anangana firaisankina anaty tontolo vaovao mankasitraka Brino Rakoto Malala makasitraka atsika rehetra sy nisaraka tamin'ny onjam-peo raha riva amin'ny valora sasany alina no miverina ny fandaharana dia afatra farany misy ve afatra farany tsy farany moa zany le afatra fa anetanana atsika rehetrarehetra andao reto hiaraka iainao anatin'le firaisan-kinitsika ho atombokontsika amintsika tsirairay avy amin'izao sy anao amintsika mianakavy eo anivon'ny tokantrano dia eo anivon'ny fiarahamonina satria tokantrano ny taratry ny fiarahamonina ary miantoka no avy ny taranakitsika andao iainana bebe kokoa ny soatoavina malagasy ampifandrindratsika amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia sy le tontolo vaovao iainantsika amin'izao dia mirary sosa miotahin'Andriamanitra daholo tsika ary eny ary dia izay no ametrana iny veloma mandra-pitafary manome fotoananao amin'ny ora manaraka indray eny ary veloma tompoko Eva fibeazana miaina sy mity Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB